Mpamokatra matianina antoka ao amin'ny fafitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Izay no lohahevitra navohitra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolem-bary taona 2024-2025. Paikady maro no entin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy amin'ny fampivelarana ny seha-piarian'ireo mpamokatra hoentina manatratra an'izay viana lehibe ho amin'ny fafitantena ara-tsakafo izay. Ka ahatonga ny vokatra ara-pambolena ho tsara antoka, ara-pahasalamana sy maharitra, ho tsara kalitao sy ho betsaka mba ahazoana sakafo ampy, sahaza ary mahavelona ho an'ny malagasy rehetra. Ka nandritra ny lanonam-pamokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolem-bary taona 2024-2025 izay natao ny talata 3 Novambra tao amin'ny Fokotany Antsahatanteraka Kaomina Katonondry Sakay faritra Pongalava dia nisy ny fanehoana ny fampiasana milina fanetsana tao amin'ny lemaka voatondraka volodinina izay mirefy 10 hektara tafiditra ao anatin'ny valatahaka vary an-drano na site d'émergence agricole raha toa ka mitotaly 200 hektara izany ho an'ny faritra Pongalava. Iny milina hitantsika teo iny izay fanetsana mekanika na hoe repiqueuse mécanisée mampiena be ny fotoana sy ny herintsika lany amin'ny fanetsana. Fantatsika fa fanetsana izany tena anisany izay asa mafimafy eo amin'ny famokaram-bary fa misy tombony maro ao anatin'ny fampiasana an'io. Ny voalohany hitantsika fa tsy maintsy manao culture en ligne zany hoe manaraka tady. Ity fampiasantsika an'ity fitaovana ity dia tarika antsika ampiasa masomboly mitovy zany hoe homogène. Tarika koa zay amin'ilay hoe rehefa tonga ny fotoana izay fikojakojana ny fambolem-bary dia mora amintsika mampiasa reny sarcleuse reny satria fa mampiasa lalinitsika mitovy ny fitombony. Ary rehefa tonga ny fotoam-pihinjana dia mitovy koa ny avon'ny vary izay hojinjaina. Rehefa fotoan'izay sady mora ho an'ny mpijindra no manao any asa fijinjana, mamina vintsika. Amin'ny alalan'ny fampiasana koa an'ireny moissonneuse batteuse zany hoe sady mijindra no mively vary. Tsy afaka ampiasaina ireny raha tsy alalinina ilay fomba fiasana ary tsy afaka ampiasaina ireny raha tsy mitovy ny fitombony ilay vary eo amin'ny fahamasahana. Fa ity zany no anisan'ny safidiana niaraka tamin'ny kifama vitany tsara mifanaraka amin'ny ny toetany sy ny ho an'ny tantsaha malagasy. Raha misy mifahasimbany dia mora kely ny ahitantsika ny fanoloana ireo pièces madinika izay ho simba aminy. Nandritra ny hetsika dia nisy ihany koa ny fanolorana ireo anam-pamokarana voamarina sy ara-kalitao ary fitaovana manara-penitra hiatrehana ny fambolena. Velom-panantenana tokoa ireo mpamokatra tamin'ny toana nentin' ny fitondram-panjakana. Makasitraka izay mpampiasa rano izay vahoaka ety amin'izao Fokotany izao ny amin'izao finiava amin'ny fitondram-panjakana izao manao ny fanampiana rehetra atao aminay tantsaha. Zao zay dia tena vonina tanteraka anaraka ny teknika izay ampiarina eto satria izay moa ny tanjona mba azahoantsika voka-bary tsara sy betsaka ary atratrarantsika ny vina izay napetraka ny fitondram-panjakana amin'izao hoe vita tena ara-tsakafo isika vahoaka malagasy. Marina fa mitombo hatrany ireo velaran-tany novolena vary ny taona 2 na 3 ny fanesy 2024 hatramin'ny 2025. Manodidina ny 7 alina sy 4 sy 2 tapitrisa hektara no ny angana ka nahazontsika 3 alina sy 4 tapitrisa tonna. Ankehitriny 1795 sy 9 alina sy 8 sy 2 tapitrisa hektara no tratrantsika tamin'ity taona 2024 ity ka nahazona farafahakeliny 205 sy 9 alina sy 2 sy 4 tapitrisa tonna.